Ampitomboina ao aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa amaraparina sady koa ny herinandro. Misaotra fa amin'ny fiainanay rehetra dia tsapanay ny fanatrehanao ry Andriamanitra izay zanaka ary fanahy masina. Matoa izay tahaka izao dia noho ny famondrapo, ny fahasoavana ary ny fitiavanao. Dia raha saotra aja voninahitra atolotra ianao hatramin'ny tondrony mandrakizay ary fanahinao masina ny asa ty anatinay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Arak'izany ry havana dia mbola vao manomboka tsika izao fandinihana ny lohahevitra hoe mitari-dalana ny fanahy masina. Ary dia ambaranay mandrakariva eto indray, ary indrindra tamin'izao herinandro voalohany izay niainantsika izany ny amin'ny hoe ahoana tokoa ary ny tena ataon'izany aloha ety am-piandohana ho antsika. Anio ary ry havana dia andeha ho jerena indray izay ambaran'ny apôstôly Jaona ao amin'ny epistily voalohany nosoratany dia ny toko 2 ka ny 7:17 izany. Jaona voalohany toko 2 7:17. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa: ary ny aminareo dia ilay ositra noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo, ka tsy mila ampianarin'olona ianareo, fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra, sady marina fa tsy lainga izany, dia tomoera ho aminy ianareo araka ny nampianarany anareo. Amen. Ny zarainay saika maraina tahaka an'izao raha mahamarika ianareo ry havana dia tsy dia lava fa izay koa moa izany ny maha hoe mofinaina azy. Tsy dia lava kanefa na izany ary dia mba heverinay kosa fa mba mitondra aim-panahy, mitondra fampihitretana ho antsika ho amin'ny fiainako avy, indrindra amin'ny maha zanak'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesoa antsika. Dia izay no mampiasa anay indray matetika mampiasa an'ireo dikateny hafa mba hamora azy. Dia eto izany izao dia ampiasako ny DM, dikateny iombonana ekumenika eto Madagasikara. Ela no tsy nampiasako azy io indray tato ato fa dia ho ampitaiko amintsika izy izao mba ahazoantsika mahazo. Dia averiko ary ilay voalaza amin'ny baiboly eny amintsika iny, Jaona voalohany toko 2 7:17, dia tonga dia vakiako eo ny ambaran'ny dikateny iombonana ekumenika eto Madagasikara na DM ny amin'izany. Ary ny aminareo dia ilay ositra noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo, ka tsy mila ampianarin'olona ianareo, fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra, sady marina fa tsy lainga izany, dia tomoera ho aminy ianareo araka ny nampianarany anareo. Hoy ny DM: ianareo kosa dia ny fanahy masina efa noraisinareo avy amin'ny Kristy no mitoetra ao anatinareo, ka tsy mila ampianarin'olona ianareo, fa ny fanahy masina avy amin'ny Kristy no mampianatra anareo ny amin'ny zavatra rehetra, ary zavatra maro-potitra fa tsy lainga no ampianariny, ka tomoera ao amin'ny Kristy ianareo araka ny nampianarin'ny fanahy masina anareo. Amen. Hitantsika ao anatin'izany izany fa ny ositra noraisintsika dia tsy inona akory fa ilay fanahy masina. Dia ny fanahy masina mampianatra antsika. Ilaina ny olona mampianatra, anisan'izany ny mpitandrina tahaka anay ohatra, na ny mpitory-teny sy ny sisa, fa izao ny fanahy masina no tena mampianatra antsika an'ireny. Ary ny anahy izany ny tena malasa saina anahy amin'ilay asikasiny DM ity hoe mampianatra anareo ny amin'ny zavatra rehetra, ary zavatra maro-potitra fa tsy lainga no ampianariny. Zava-dehibe izany ry havana, satria tsika izao dia mieritreritra sy misaintsaina indray izany ny amin'ny ahoana ary izany fanahy masina mitari-dalàna izany. Eny ry havako, arak'izany dia ny fanahy masina noraisintsika teo amin'ny batisa, satria teo isika natao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, ary indrindra namafisina izany tamin'ny maha-mpandray ny fanasan'ny Tompo antsika, dia ny fanahy masina izany no tena mampianatra antsika amin'izao fiainana izao ry havana. Ary izany mahatonga antsika mivavaka mandrakariva mangataka amin'ny fanahy masina mialohan'ny hamaky soratra masina,
Ary indrindra moa amin'ny alohan'ny inonana ny toriteny sy izay tenin'Andriamanitra na fampianarana, tiantsika ho raisina sy hivelomantsika tsirairay avy izany. Noho izany dia zava-dehibe amintsika ny miara-misaintsaina amin'ity an'ity hoe rehefa nandray ny ositra avy amin'ny fanahy masina isika dia fanahy masina mampianatra antsika, dia eto no ahitantsika an'ilay resaka trinité koa. Koa mety hoe raha ao anatin'ny Kristy ianareo araka ny nampianarin'ny fanahy masina anareo. Izany mampiorina antsika ao amin'ny Kristy, mampitoetra antsika ao amin'ny Jesosy, ny fampianaran'ny fanahy masina, ny fitarihan'ny lalana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy koa dia isaorantsika ny Tompo, isaorantsika Andriamanitra ny amin'izany. Amen. Tompo dia mangataka ary izahay, omeo fo tsotra, mora ampianarina, mora tarihan'ny fanahy masina amin'ny fiainana isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesosy. Amen.